La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiron'ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanaitra ny maro ny fanapahana andraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ity androany ity manoloana ny fitoriana napetraky ny solombavamboaka ho an'ny fanovana ny amin'ny tokony ampiatoana ny filoham-pirenena noho ny tsy fananangana ny haute cour de justice. Fanapahana tokony efa andraisin'ny HCC tamin'ny taonina 2024 ity fanapahana ity. Fandrebirebena olona fotsiny ihany araka izany pacte de responsabilité nasaina tanterahana tamin'ny taona 2024. Nahazo fotoana nahafana nampitany vaovao marina teo anivon'ny TVMS RNM ihany ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana na misy aza ny fifanosiana sy sakana ary ny fampiasan-kely nataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ireo solombavamboaka sy mpanompo gazety. Amorolona etsy amin'ny Coliseum ireo solombavamboaka sy ireo olona manohana ny fitondrana raha-pitso mampitandrina amin'ny fizarana vola ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana. Ny farana androany forum international ny UEM afana manenjika ny fahatarany fampandrosoana any Madagasikara ny UEM ho ny filohan'ny UEM Andrina Rajoelina nandritry ny kabary famaranana tamin'ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena ny foanan'i Donald Trump ny fionana saiko ho atao amin'ny Kim Jong-un ny 12 ny volana jona ho avy zao any Singapour. Manamafy kosa ankilan'izay ny Korea Avaratra fa misokatra amin'ny fifampiresahana. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Salamatra top klasy topo manasana ndray anaraka ny fampalalam-baonkolo TV hatramin'ny farany amin'ny ity alina ity nanombotsika ny vaovao tena naitra ny maro ny fanapahana andraisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny ity androany ity manoloana ny fitoriana napetraka ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana ny amin'ny tokony ampiatoana ny filoham-pirenena noho ny tsy nanangana ny haute cour de justice fanapahana tokony naisin'ny HCC tamin'ny taonina 2024 ity fanapahana ity fandrebirebena olona fotsiny ihany ve araka izany ny pacte de responsabilité nasaina tanterahana tamin'ny taonina 2024 fanadiny Rarsona Yandry. Mbola navota amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fandroan'ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina Hery nahita aza fa tsy mivonona ny anara-dalàna tamin'ny fanapahana laharana fa 20 tsipika HCC sy lasy de 3 androany fa 20 volana May taona 2024 tamin'ny valin'ny fitoriana napetraka ireo solombavambahoaka ho amin'ny fanovana ny amin'ny tokony ampiatoana amin'ny filoham-pirenena noho ny tsy nanangana ny araka ny fepitaona voalaza ny 170 ny fitsarana avy na ny haute cour de justice. Fanapahana tokony noraisin'ny HCC tamin'ny taona 2024 no fanapahana noraisiny androany zoma fa 20 May taona 2024 io. Fandrebirebena olona fotsiny ihany zany ny pacte de responsabilité nasain'ny tanterahana tamin'ny taona 2024 satria 3 taona teoriana ny HCC vao mandidy ny filoham-pirenena anangana ao anatin'ny 5 andro ilay fitsarana avy na ny haute cour de justice. Toy izao amin'ny ambangovango ny valin'ny fitakian'ny solombavambahoaka ao amin'ny fanovana avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Namaly ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa noraisiny ny fitakian'ireo solombavambahoaka mitakiny andravan'ny filohan'ny République gouvernement ny HCC ravana ny gouvernement tendrena ny Premier ministre araka ny 750 amin'ny lalam-panorenana aratsangana ny gouvernement amin'ny firaisampirenena nambaran'ny HCC ihany koa fa hitany fa tsy voatsangana ny fitsarana avo na ilay fitsarana
avy hitsara ny filoham-pirenena na ny haute cour de justice. Ny andininy fahavalo amin'ity fanapahana ity dia mandidiny tsy maintsy hanaovana ny fifidianana amin'ny fotoana maina amin'ity taona 2024 ity, izany hoe amin'ny volana Jolay na Aogositra any ho any. Fifidianana mialoha amin'ny fotoana izay efa nangatan'ireo antoko politika maro sy fikambanana maro samihafa toy ny antoko malagasy miara-miainga. Ny tena nanatra ihany koa ny tsy namalian'ny ACC ny tokony hampiatoana amin'ny filoham-pirenena araka ny andininy fa-17 amin'ny zato amin'ny lalam-panorenana satria tsy nanangana izany tao anatin'ny fetim-potoana voalaza ny andininy io izy. Nahazo fotoana nahafana nampitany vaovao marina teo anivon'ny TVM sy RNM ihany ireo solombavoaka ho an'ny fanovanana nisy aza ny fifanosehana sy ny sakana ary ny fampiasan-kery nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo solombavamboaka sy ny mpanao gazety Mikael Armarola. Taorin'ny fandaminana teto amin'ny kianjan'ny 13 Mey dia ny roso nakeny amin'ny haino manjery pirenena na ny TVM sy ny RNM ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana niaraka tamin'ny vahoaka maro. Efa feno mpitandro filaminana ankilan'izay ny teo anivon'ny TVM sy ny RNM nanao ny sakany tsy ahafahan'ireo solombavambahoaka miditra. Nateo aza izany ny andro ny tompona andraikitra teo anivon'ny TVM sy ny RNM kosa ireo solombavambahoaka vao afaka tamin'ny sakana voalohany. Ho anareo mpitandro filaminana tonga eto izahay solombavambahoaka miaraka amin'ireto vahoaka reto tsy anakorotana tompoko fa hiditra andefa ny fandaharana vatana mahakasika ny tolona izay ataon'ny solombavambahoaka tolony fahovana. Solombavambahoaka ihany no hiditra any fa ny vahoaka kosa dia vahoaka henry ireo hatramin'ny nanaovana ny tolona ity mbola tsy nisy vavirana ataon'ireo vahoaka ireo na nandrodana ny ino fa dia vahoaka henry ireo miaraka aminay ary dia miandry eto ivelany fa izay solombavambahoaka hiditra any. Ya, zahay tonga aty noho ny fahatsapana fa tsy mandeha manerana ny Madagasikara ny tolona. Zay malagasy mitovy malagasy namana ihany. Ka zah zao tsy mahasolo tegna namako aby. Fa tsara ihany raha ny solombavambahoaka maromaro no mankaty. Fa ny vahoaka no ny fagnajana ny teny nomena dia mijanona mankaty. Fotsiny zareo fa zay folo ihany izy. Okey? Tsy mbola nijanona teo ny sakana fa mbola nisy ny sakana faharoa nataon'ny mpitandro filaminana. Solombavambahoaka vitsy no efa tafiditra tao amin'ny haino manjery pirenena niaraka tamin'ny mpanao gazety ny TVM sy ny RNM ihany. Mbola misy ireo tsy tafiditra ary teo no nitranga ny fampiasan-kery sy ny sakoroka teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny solombavambahoaka.
China fa vehivavy le ty io. Colonel, Teo amin'ny sakana fahatelo nisy olombavambaoka sy ny mpanao gazety ny TVM sy ny RNM ihany no afaka niditra. Tsy nisy mpanao gazety tsy miankina afaka niditra. Any mpiasan'ny TVM sy ny RNM ihany ny trano hoy izy ireo ka tsy afaka miditra ny hafa. ty madama anay ny trano. Tsy nanaiky izany ireo solombavambaoka ho an'ny fanovana fa tokony afaka mahazo vaovao avokoa ny rehetra fa tsy ny TVM sy ny RNM irery ihany. Nateo aza izany fampiatson'ny solombavambaoka ho an'ny fanovana izany dia tsy nanaiky izany ny mpitandro filaminana ka nisy ny fampiasa kery tamin'ny mpanao gazety. Afaka niditra ihany ireo mpanao gazety saingy tsy nanaiky ny taleha jeneralin'ny ORTM ny ahafahan'ny rehetra maka ny vaovao afa-tsy ny TVM sy ny RNM ihany saingy tsy nanaiky kosa ankilan'izay ny solombavambahoaka na mahazo maka vaovao ny rehetra na tsy mahazo izany. Ato amin'ny TVM sy RNM tsika za be dia be ny olona raisiko ato isan'andro tsy misy hita fa misy mpanao gazety manaraka raisiko amboninahitra ianareo ka noho izany dia miangavy tsy asina mpanao gazety ity resaka ity. Zahay solitenan'ny député telo amin'ny fitopolo tonga ato. Situation fantatrao tsara hoe situation exceptionnelle zao zavatra misy zao. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Zahay tsy ohatran'olo tsotra raisina eto. Député de Madagascar zay no raisina eto. Mangavy nareo journaliste nareo mijanona ato miangavy koa zahay mijanona eto satria zahay tsy misy zavatra afena tompoko. Zay mihitsy ny atondianay ty tsy anafinafina zavatra zay tsy anao kolikoly aminao zahay fa oka horetany horendanitra zany zavatra resantsika ato. Zany hoe raha ohatra ka asina mpanao gazety ny TVM ato dia tokony mba asina mpanao gazety avy aty aminay koa ato amin'izay le vaovao mivoaka mba mitovy. Ya na samy mivoaka na ny TVM na ny ohatra hoe teninareo hoe fifanajantsika dia misy préalable ny ataontsika ato. D'accord zahay hoe tsisy mpanao gazety eto. Fa raha hoe plateau dia zay zavatra hafa. Voaka daholo tsika. Ya. Tsy tsika mivoaka fa ny mpanao gazety mivoaka daholo na iza mpanao gazety mivoaka daholo tsika rehetrarehetra azafady tompoko. Mba misy préalable kely ifampiresanay aloha. Azafady kely tsika. Naharitra ora iray mahery ny fifampidiniana teo amin'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny tale jeneralin'ny ORTM. Tapaka taorian'izay fa azo fepitaona na ahafahana nampitany vaovao marina teo anivon'ny TVM sy ny RNM ireo solombavambahoaka. Ny antony dia zo fototra no takinay teto amin'ity televizion mpanjakana sy radio mpanjakana ity. Rehefa ny fandinika maritra mihitsy ary somary enjakenjana ny fandraisan'ny fandirana tao dia nanaiky ihany zany ny tompon'andraikitra ny TVM fa nanome anay antenne nandritra ny 10 minitra aloha
androany mandeha amin'ny vaovao zay ho hitantsika eo ny famarinany raha tena manatanteraka an'izay tokory zareo na tsia dia ho alefa ihany koa vaovao amin'ny RN amin'ny radio Madagasikara koa zany zay 10 minitra izay aorinan'izay isan'andro dia tsy maintsy mandefa ny vaovao marim-pototra tsy tapahana eny amin'ny kianja ny 13 mai ny TVM ho hitantsika eo ny fanatanterahana an'izany fa zay ny androany zany dia hitanareo eo zany any amin'ny TVM sy ny RNM isika no mahita ny zavatra nolazainay sy ny zavatra mbola ho ataony zareo indray zany rapitso sy rafakapitso sy ny andro manaraka. Tahorin'izay nanao tatitra tamin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka ny zava-misy teo anivon'ny RNM sy ny TVM. Mitohy kosa ny hetsika rahampitso ho an'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey sy ny vahoaka. Hamoro letsy amin'ny Coliseum ireo solombavam-bahoaka sy ireo olona manohana ny fitondrana rahampitso mampitandrina amin'ny fizarana vola ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Fanadina Henri Florian. Araka ny fanentana teto amin'ny fampahalalam-baovao, maro ireo ben'ny tanàna avy amin'ny faritra manerana ny nosy no antsoina hanatrika ny hetsiky ny solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana rahampitso eny amin'ny Coliseum. Vola tsy tokony tsy firoana no entina hanakaramana vahoaka ho eny an-toerana raha ny voalazan'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Tahaka izany ihany koa no ahitan'ny olon-tsotra io hetsika io. Io zany efa tsy paky mialaina ny endry zareo satria raha olona ohatra nefa tsy tiany loatra ny mbola moro vahoaka olona voavidim-bola daholo ny olona makeny fa raha ohatra izy ka tiany eo hery dia manao ohatra ny ataonay mamoro isan'andro aty amin'ny 13 Mey olona mandeha amin'ny sitrapo tsy voavidim-bola fa tena fitiavana fanegaviana amin'ireo olona zay tonga any alay vao ny volany. Kolikoly foana zany ny apetsany hatra amin'ny rapitso dia mbola kolikoly ihany ny amorina vahoaka ao amin'ny Coliseum omena vola ny vahoaka mba hivory eo dia lazainy fa hoe tokony hijanona io seza io zany izy nefa lalam-pandrena tsy milaza an'izany mihitsy hoe rehefa mamory eo amin'ny Coliseum ianao dia tokony mahazo manitsakisika lalam-pandrenany tsisy an'izany mihitsy eo. Hita hoe démenti zany no ataon'ny SVM raha io démenti atao iny fa raha démenti tena hoe avokatry ny fomba vahoaka le izy fa tsisy karamanady hoe resaka kolikoly ny ampiasaina dia hita hoe zany hoe misy fifandraisan-kely fa amin'izao fotoana zany dia hita mihitsy hoe vola no zarainao tsy tokony tsy fironana ny olona efa miteny hoe efa ary amin'ny fokotany no zaraina ny vola 25 000 francs isaky ny olona l'hébergement ny olona rehetrarehetra ampiakarina avy hatrany teritery avy any amin'ny mera sy ny fitondram-panjakana samihafa any dia hita mihitsy zany izy fa mitrany hoe resaka kolikoly ary. Anao tatitra amin'ny vahoaka ireo mpanohana ny fitondrana rahampitso misongadina hatrany ny mizana-tsindrinila ataon'ny mpitondra ho amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny vahoaka manaradia azy ireo ho hiatrany ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Hanao famorina olona, hanao tatitra eny Antsonjombe ny solombavam-bahoaka sy ny sénateur mpanohana ny fanjakana rahampitso. Manapirofo izay fa ry zareo ihany mahafantatra fa ilaina ny manao tatitra amin'ny vahoaka. Ilaina ny manao tatitra amin'ny vahoaka. Nefa tamin'ny fotoanany izahay nitarika nanao an'izany tatitra zany teto Antananarivo no sakanana nandatsahana lacrymogène no vonoina ny olona. Amin'izao zany ny fanjakana no tonga saina ary mahatsapa hampanao an'izany hetsika izany izay nitondrana olona nandoavana vola be ny tanàna olon-tsotra hoentiny eto Antananarivo vola tokony hanaovana zavatra ho an'ny firenena nefa olanina fitsangatsanganana sy fijerena spectacle. Eto izahay dia mitaky tokony ho sakana nanaovana didy manakana ihany koa ianareo fanjakana hanao spectacle ao amin'ny Coliseum hanao famorina olona hanao tatitra satria tsy ara-dalàna koa izay raha ireny fomba nentinareo nanakanana ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana tamin'ny voalohany. Vola 10,000 ariary tsirairay no fantatra fa omena izay misoratra anarana eny amin'ny fokotany amin'ny fanatrehana io hetsika io. Fomba fiady tahaka izao no tsy eken'ny vahoaka intsony ny kolikoly sy ny fanaovana tsindry azy lena ary antony hitakena ny fialan'ny filohan'ny Repoblika. Ny farana tamin'ity androany ity ny Forum international ny IEM nany initiative pour l'émergence de Madagascar afahana manenjika ny fahataran'ny fampandrosoana ny Madagascar ny IEM ho ny filohan'ny IEM Andrinirina Rajoelina nandritra ny kabary famaranana androany. Miantarandriana io. Attraper le retard na enjehana ny fahataranany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Teboka lehibe antony sy ny IEM izay hoy ny filompanorina ny IEM Andrinirina Rajoelina androany nandritra ny kabariny tamin'ny fanakatonana amin'ny fomba ofisialy ny Forum international ny IEM. Milaza ny hoe rattraper le retard de développement de Madagascar.
goavana be zany teny lazainy zany satria le hoe le fandrosoana tsy hitany malagasy hatramin'ny fahaleovatena dia mitentsika hoe hotratrahintsika ao anatin'ny fotoana fohy za miteny anareo fa ny zavatra nataontsika eto androany ny zavatra ho atolontsika sy ho ataontsika amin'ny firenena dia zavatra quantifiable sy mesurable afaka refesina sy afaka amarinina raha toa mantsitsika ka miteny hoe afaka telo volana dia tsisy tsony de lestage dia tsy quantifiable zany sady tsy mesurable fa ny zavatra ho ataontsika sy ho atolotra kosa iarahana amin'olona rehetrarehetra dia zavatra afaka refesina zavatra afaka atao zavatra afaka ho tanterahana dia androany dia miteny aminareo fa ho ataontsika ary ho ampiaritsika zany hoe Madagasikara mandroso hanao programme anasa marotsika ho an'ity firenena ity ary matikisinareo ana fa ho vitatsika ny ampandrosana ankoatra ny famelabelan-kevitra sy ny fifanankalozan-kevitra omaly no resahana androany ihany koa ny lafiny tsy fampinaran-tsakafo ny tontolon'ny fambolena ny toe-karen'ny firenena sy ny lafiny sosialy afaka entina mpandrosoana ny firenena anatin'ny taona vitsiny UEM hoatran'ny filompanorona ny UEM izay ena daholo fa tsika dia hiara-iasa amin'olona matianina manam-pahaizana ary zay mbola iatsoko ihany koa an'ireo malagasy rehetra satria raha narenareo ny kabariko tetsy tamin'ny fanombohana tozy za hoe mais il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas d'eux, mais il s'agit de Madagascar. Et je lance un appel à tout le monde, à tous, de me rejoindre à redresser Madagascar. Hitanareo nga mazavatra niasa nataontsika androany hitanareo ny orinasa misy ny ohatra ny olona rehetrarehetra fa ny orinasa miara-miasa amintsika sy ara-iasa amintsika dia ho fateniny ary ijery ny tombotsoa ny firenena hitanareo nga matao nisy orinasa numéro 1 mondial mikasika ny construction mpiantsehatra sy manam-pahaizana avy eto an-toerana sy avy any ivelany maro no nandray anjara tamin'ity forum ity ny fampisaratra kefy fa nanome sosikevitra ary narana famelabelan-kevitra izany mihetsika ihany koa ny solotenany sempamahany amin'ny faritra mitoy hatrany ny etsika ho azy ireo ny sempana mahanosy any Kongo any Diana ary any Farafangana misy ny trindry ataon'ireo lehibe ny drenina any an-toerana tsirairay saingy mitoy hatrany ny fitakina sy ny fanohanana fitakina ireo solombavavoaka ho an'ny fanohana raha ny voalaza hatrany fanampanazavana mpampianatra ato amin'ny faritry Diana amin'ny dren Diana dia voarenay anareo député afatra anareo tamin'ny eno manjery ny moaly igny defa mitoy ny tologno ho an'ny fanovoana ny tologno fanalana radio sy ny forongona ato amin'ny faritry Diana amin'ny dren Diana zay ataon'ny mpampianatra marobe mandray anjara mavitriky amin'izay tologno zay miala miala radio Hoy zahay mpampianatra eto Livontsisy Kongo. I Kongo 1er mai 2018. Fanambarana izahay sempamanosy mpampianatra ato anatin'ny Sisy Kongo dia manao fanambarana izao. Tena mikaso ny asa fampianarana manomboka ny primaire ny volana mai 2020 lasa teo araka ny assemblée générale notapahinay mpampianatra noho ny antony reto. Voalohany avereny ho ray alina ny quota 5e vague raha toka na hena 4,000 ankehitriny. Faharoa omena subvention ny nefa non cible. Fahatelo ny tombosoan'ny mpampianatra N9 plus de 55 ans en service. Fahaefatra fikitiana ny grille indiciaire mba hifanaraka amin'ny vidim-piainana ankehitriny. Eto izahay dia sahy manambara ny mpahabe maso
ireo voalaza esy ambony ary izay mpampianatra dia manohana ny tolona koa ny fanovana ataon'ny solombavambahoaka 7 izay zany mpikambagny ao anatin'ny syndicat sempamanusy ato amy faritra Tsimasignana Cisco Farafangana dia manao zao fagnambaragna zao. Izay araky fagnambaragna nataon'ireo chef zabo sasasasany sy ireo tale sasasasany miaraka amy tale paritra sy chef Cisco izay milaza fa mianatra misokatry lakilasy ato agnatin'ny Cisco Farafangana de toerinay sy misy lakilasy misokatry na dia ray ato agnatin'ny Cisco Farafangana satria voalazany dia miasa ho izy ary 92% any lakilasy misokatry mifanohitra ray misokatry M4 92% fa misokatry 8% fa sy izany. Nanatanteraka filaharam-be niaraka tamin'ny vahoakany taonany aro namakivaky ny tanàna na raha fandraisam-pitenenana teo anoloan'ny lapan-tanàna ireo komitin'ny fanovana tany an-toerana notarehan'ny filohany sy ny solombavamboaka Rola Landy tany taonany aro miaradia amin'ireo solombavamboaka misy 7 izany fanampanazavana. Misaotra asika vahoaky ny faradofaya fa mazava zao fa mitadia famovana asika ndresy tatara ny maharary asika anaby izahay mahafantasy fa marary ty tanàna asika ty mila fanafody ty tanàna asika ty mila fanovana ty tanàna asika ty izay ny saoranay anareo sy nisy sika zao nahazo ndre ariary sy nisy ny fizaram-bary sy nisy ny fizaran-kena fa andesiny ny fitiavany tanà sika raha te hametraka tokoa sika fanovana ho an'ity firenena tia raha hitatsika tokoa fa manana rety sika amin'ny toerana misy atsika anagna de ino koa mbo dignasatsika anio zarasika raha misy an'reto solombavambahoaka tia tanindraza reto izay mitarika asika agny amin'ny fiadiana ny tombotsoatsika raha nipoitra zao fiesika mate idera zao tompoko de nieritreritra aiza ny nay avy aty Farantsay aiza nay avy aty Anosy kay tao ihany le izy fa zaho tsy nahandry fa zaho tsy nahandry ary tsy mitandary tsy nahandry traika tapaky lalandraha satria niantonterako an'izany tompoa de fantatra tany amin'ny voalohany fa fitondrana fahatany misy teto ary matetika mitenen'izany am'ireo taxi mpanao taxi miaraka aminy inona ny enasika am'izao fotoana zao andro fahatany senina fahatany fitondrana fahatany aitao enareo deputeny Farantsay niampy andreo telo amin'ny fitopolo de makasitraka Petsen'ny dokavarotra isika izao aorinan'izay no anarahantsika ny fikarakarana ny ITM 824 eo ihany koa ny tolotry ny Canal Plus Madagascar ny fampahafantarana izay ataon'ny Access Bank Madagascar ary ny etsika New Tech Event andiany faharoa eo ihany koa ny fety izay karakarain'ny Métis Production eny amin'ny kianjan'ny Bevalala rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus.
Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Salam, Malia du groupe Loaran, nous vous invitons au Libertalia Festival le 26 et le 27 mai à Nouspé, tous unis contre le sida. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar. Savourez vos émotions. I'm here, aren't I? I mean, like a steady boyfriend? Yes. No? You could have anyone. Have you seen Estella? Estella's left for school abroad. Didn't she say goodbye? I don't believe it. The love of your life left you. You're a man now. You gotta go. You're drooling. Araky ny bande-annonce iny de grands espérances noronantsara hoarantsika anio alina amin'ny folora sy sasany eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia saika tomombana avokoa ankehitriny ny fanomanana ny ITM andiany fafito hoy ireo mpikarakara samy azo anjarany avokoa ny mpitsidika rehetra raha ny fanazavana. Fanadiny miantarandrianay. Andro vitsy mialohan'ny fisokafanina amin'ny fomba ofisialy ny ITM 24 nanambara androany ny mpikarakara fa efa tomombana avokoa ny fikarakarana rehetra. Betsaka no hita eny an-toerana amin'ny fotoana io raha ny fanazavana. Olona mahery ny iray alina kosa no mpitsidika iandrasana mandritra ity andiany fafito ity. Ny tena mahafinaritra amin'ity fotoana ity dia isy région maro dia maro izay ho avy ao toerana eo ary zay nofinofitsika hatramin'izay le hoe destination neritreretintsika hatramin'izay hoe mba handeha vacances any amin'ny faritra eto Madagasikara dia ho avy eo izy ireo ary fotoana anaovanareo ny échange isan-karazany ary ireo région ho avy ao ireo dia ampsio izay maha izy azy
isaky ny faritra misy azy io. Ary maro koa ny mpandrara izay tsy dia fantatsika loatra ho avy amin'io fotoana io ampiseho ary amoaka offre isan-karazany izay ahafahantsika malagasy koa mba miprofite an'ity firenetsika ity mba manday manomboka manao voyage zany hoe vacances zany. Feno avokoa ny izy tany ankehitriny ankoatra ny tolotra amin'ny tontolon'ny fizahantany izay misy ny tolotra samihafa natao an'ny mpitsidika. Ny fianakaviana moa dia azo ny anjarany avokoa. Ny ankizy dia anana ny atao hoe air pour enfants zany hoe isy kilalao maro isan-karazany ao anatiny ao ny escalade koa dia misy ny toboggan sisa zany. Koa tombola izy io izay azona billet na séjour makany amin'ny faritra eran'ny Madagasikara na koa any ivelany. Zany hoe misy tarify izy io zay tena nanomezana natao zay mora vidy azy indrindra. Zay mitakatritsika be sy ny maro. Zany hoe 1000 ariary zany ny billet tombola dia afahana mahazo après tirage au sort zany dia mahazo ny loka zany hoe séjour une semaine ohatra any amin'ny faritra isan-karazany ihany miaraka amin'ny petit déjeuner zany hoe fotoana koa io sady lalao no ialana voly nefa koa mety ahafahantsika andeha hitsidika ny faritra isan-karazany. I Afrique du Sud no firenena nantsoina manokana tamin'ity taona ity. Tanjona amin'izany raha ny fanazavana ny ampitomboana 900 ny mpitsidika avy any an-toerana tonga eto Madagasikara. Raha tsy ahivina eo amin'ny 9 amin'ny mpitsidika tonga eto Madagasikara i Afrique du Sud raha ny filaharany ankehitriny. Nivoaka androany laharana fa efapolon'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo. Asongadiny io gazety io amin'ny lohateny lehibe ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Rajoelina appelle les citoyens à se joindre à lui. Ao amin'ny pejy fahatelo. Eo amin'ny pejy fahatelo izay ihany koa no misy ny lahatsoratra Église catholique Monseigneur Désiré Tsaraazana, le nouveau prince de la foi. Eo koa ny tatitra mahakasika ny mitina politique les parlementaires pro-régime aux mercenaires pompiers ao amin'ny pejy faharoa. Ao amin'ny pejy fahaenina kosa no iresana ny mahakasika ny fandaharana manokana momba ny olana fananantany arahanao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV anio al aorian'ny fampalalam-baovao. Nanoisatsika ny vaovao dia ny Canal Plus Madagascar no mpandefa ofisialy ny Coupe du Monde 2024 izay ahitana moa ireo lalao manontolo manomboka ny 14 ny volana Jona ho avy izao. Isy ihany koa manoloana izany ny tolotra omenan'ireo mpanjifa fanadidina miantarandriana evo. Manomboka ny 14 ny volana Jona izao ka hatramin'ny 15 ny volana Jolay. Andefa ny Coupe du Monde amin'ny chaîne maro ny Canal Plus amin'ny mahavoafidy ho mpandefa izany amin'ny fomba ofisialy. Azo fafampoaraka izany mpijery rehetra mandritra izay lalao Coupe du Monde izay lalao taranja baolina kitra. Donc aujourd'hui nous annonçons la diffusion de la plus grande compétition mazatra ny Canal Plus ny mpampita official ny Coupe du Monde de football 2018 izay atao any Russie ny 14 Jona hatramin'ny 15 Jolay ho avy izao. Araka izany mivantana amin'ny Canal Plus avokoa ireo lalao rehetra amin'ny Coupe du Monde 2018 ity. Izany hoe lalao 480 amin'ny Kalitao HD no mivantana amin'ny Canal Plus mandritra ny Coupe du Monde 2018. Nampiseho ny fitaovana vaovao ahafahan'ny mpanjifa mijery amin'ny Canal Plus Sport 2 sy Canal Plus Sport 3 izay hita amin'ny Canal 6 sy Canal 7 ao anatin'ny bouquet Canal Plus androany. Ireo canal ireo dia mpanadiady momba ny lalao. Ireo lalao rehetra dia afaka arahina amin'ireo canal ireo ary amin'ny application izay antsoina hoe My Canal. Ce sont des magazines quotidiens de décryptage des matchs et des alentours des matchs. 100% de la compétition sera diffusée également. Izy ny tolotra tsy ampoizina omenan'ny mpanjifa raha ny fanazavana. Canal Plus Madagascar zany dia diffuseur officiel ny Coupe du Monde ahitana ny totalité ny match zany 14 isan'le match ho arahantsika ao en HD amin'ny Canal Plus Sport 2 sy Canal Plus Sport 3 dia izy koa zany afaka arahana amin'ny My Canal. Manomboka amin'ny 14 Jona ilay izy ka hatramin'ny 15 Jolay
dia isy promotion ho hitanareo tsy ho ela miaraka amin'izy io satria zay a manana ny alalana zany a mandefa ny reo match reo. Tsara kalitao avokoa ny fandefasan'ireo lalao rehetra na ny sary na ny feo. Hiavaka araka izany ny fanarahana ny Coupe du Monde izay amin'ny alalan'ny Canal Plus. Ny antony ampiasaina ny banky sy ny tombony amin'ny fampiasana ny banky ary ny dingana arahana amin'ny fanokafana akaonty indray no atolotra Access Bank Madagasikara antsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity arahoary. Miarabanao ramose salama tompo. Salama tompo. Uno batina fantatra ianao ve manana compte atao amin'ny banky ianao? Manana zay. Ino ny antony nahatonga anao hisafidy ny Access Bank manokana? Hitehirizana vola zany izy tsotra be. Tsy tena nano sarotra ve ny fanokafana compte ato sa nanahoana? Tsy sarotra fa tena tsotra kely. Afaka mandrosa amin'anazy. Dia anao photocopie vetivety andray dossier anao reto? Lolo anararo otra kely mba petraka amin'ny tony fa impiry hitandreto. Toko. Petrapetra. Ino mahazo ampianao zay? Resaka andafo fotsiny aho hoe ranokatra koa velona tokony atao. Ay ve faran'izay tsotra aloha ia fa azako aminao. Azonao atao aloha ny mitazona ny volanao any an-trano. Fa ny lafiny ara-pandriampahalemana ny tena mahatonga ny olona ametraka ny volany any amin'ny banky. Azo antoka kokoa zany ny vola rehefa any amin'ny banky. Manaraka zany naiza misy ianao eto Madagasikara, azonao atao ny mandefa vola amin'izay olona tianao andefasana vola rehefa manana compte amin'ny banky ianao. Tadidio koa fa ny tena tombony lehibe ho an'ny olona manana compte amin'ny banky dia ny fisiany zana-bola. Io tena tombony io. Mba tiako fantatra hoe inona tena ilanao an'ilay compte. Saika androtsahako vola ilay izy dia angalako vola amin'ny fotoana izay mampety anahy dia inona avy ny compte misy atao aminareo? Misy compte ahafahanao mitahiry vola sy maka vola ato amin'izay fotoana ilanao azy. Fa ato koa misy compte kirakira. Zay momba an'iny fa raha hanokatra compte ianao dia tongava aty amin'ny banky miaraka amin'ny karapanoro sy ny fanamarinam-ponenana. Rehefa tonga aty moa ianao tsy maintsy misy olona mandray anao foana ampitsikitsikinao. Mety manontany tena ianao hoe mila mitondra vola ve? Mety foana zay hoentinao na ohatrina na ohatrininy. Dia rehefa mahavoasokatra compte ianao dia afaka mandrotsaka vola foana na maka vola foana ao anatin'ny comptenao naiza misy ny bankinao eran'ny Madagasikara. Sarona nampianao tamin'ny asanao teo. Maravilha! Hello, madama! Manomboka ny roa hatramin'ny faha-efatra ny volana Novambra 2024 avy izao ny hetsika New Tech Event andihan'ny faharoa izay atao amin'ny gymnase Couverana Korondrano hetsika natokana ho an'ireo mpikirakira ny teknôlôjia sy ny informatika moa izany Albertin Ramirarivo. New Tech Event hetsika iray izay karakaraina ho an'ireo liana manokana ny amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny informatika. Azo tombony kokoa ny tanora amin'ity hetsika iray manokana ity. Izy ny fahafahan'ireo tanora mandray anjara mivantana amin'ny famoronana amin'ny alalan'ny teknôlôjia avolenta sy manara-penitra. Isan'ny ampiavaka ity hetsika iray ity ihany koa ny fanampiana ireo tanora malagasy amin'ny famoronana amin'ny alalan'ny teknôlôjia avolenta. Aritra 3 andro ny hetsika ary tanora maro no andrasana amin'izany. Ny New Tech Event moa zany dia salon de la technologie izay karakarainay ny 2, 3, 4 novembre ho avy izao amin'ny gymnase Couverana Korondrano. Izy io dia concept iray hivondronan'ny mpikirakira teknôlôjia rehetra. Ho hitantsika amin'izany ny formation izay atolotry ny institut supérieur maromaro. Ho hitantsika eo ihany koa ny ventena produit
high-tech ohatra hoe téléphone, portable, panneau solaire sy électroménager. Dia hitantsika ihany koa ny présentation ana projet izay vokatry ny fifaninanana mbola ho ataonay amin'ny volana juin. Koa manasa antsika rehetra hijery ny salon de la technologie. Tsy mitsatra ny mivoatra ny tontolon'ny teknôlôjia avolenta sy manara-penitra amin'izao fotoana izao. Tsy diso anjara amin'izany ihany koa ny tanora malagasy anatrika izao hetsika izao ho hiatrany ny mpikarakara. Nanentana ny tetsy amin'ny école Euroa ampasapito izy ireo ny andron'ny omaly. Nitondra fanentanana teto amin'ny école Euroa ny New Tech Event androany ary manentana ny olona rehetra handray anjara amin'ny fifaninanana elektrônika sy informatika izay karakarain'ny New Tech Event miaraka amin'ny abaka sy ny CIDST ny volana jona ho avy izao. Izy io dia misokatra ho an'ny mpianatra, ho an'ny olon-tsotra izay mikirakira ny teknôlôjia, manana idée novatrice. Koa izany indrindra no anasainay anareo handray anjara. Ny 2, 3, 4 novambra no anatanterahana ity salon de la technologie andian'ny faharoa ity izay atao amin'ny gymnase couvert Ankorondrano. Efa misokatra ny fisoratana anarana etsy amin'ny CIDST Tsimbazaza. Isy ihany koa ny loka surprise hozaraina ho an'ireo mpandray anjara mendrika. Tontolon'ny kanto kosa indray dia ho fankalazana ny fetin'ireny isy ny fampisehoana lehibe iarahana amin'ny Métis Production eny amin'ny kianjan'ny Bevalala ny Alahady fa 17 ny volana May ho avy izao. Anafana ny lanonana amin'izany moa ny tarika Tansimena, Monsieur Zaida sy Tsota. Efa vonina avokoa ny fikarakarana rehetra fa nampanazavana. Fety miavaka be miaraka amin'ny maman rehetrarehetra, miaraka amin'ny Tansimena moa zany amin'ny mavevavy anahy amin'ny mareny mpianakaviana anahy dia nanolorana anareo any amin'ny kianjan'ny Bevalala. Sambasamba io sambasamba hatramin'izay na Tansimena anahy ho tonga any amin'ny kianjan'ny Bevalala amin'ny fetiny reny ho avy izao zany hoe ny faha 17 ny volana May. Lahady io fête de mer iaranareo amiko Tansimena dia ao koa zany Mr Saida sy Tsota anosina ny fampisehoana goavana izay ataosika. Fampisehoana tena goavana be io sady miavaka be tokana tsisy karaha io koa. Dia fa hainareo moa ny ambiance miaraka aminay Tansimena toujours mipopoka be. Ataotsika tena milay be rangaha. Tena anala sorisory, anala ny adi-tsaina rehetrarehetra. Tonga avy maro ianareo fa ambiance 800 volt miaraka amin'ny Tansimena. Sady sintra solo rangaha, sintra solo zay alahady ny rendez-vous-tsika amin'ny kianjan'ny Bevalala miaraka amin'ny Tansimena, Mr Said Tsota. Yes, big up be olo jiaby, tonga avy maro be. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nanomboka androany première manche ny championnat de Madagascar de rallye 24 ny rallye motule la première édition izay karakarain'ny club FMMS Sam Henri Florian. Nanomboka androany ny première manche du championnat de Madagascar de rallye 2018 izay nomena ny anarana hoe rallye motule première édition. Karakarain'ny club FMMS Sam nahatra 3 andro io hetsika io ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny alalan'ny parade natao teny Masay. Misy 170 ireo mpandray anjara, 4 tamin'ireo no andriambavilanitra. Ninga teo amin'ny Masay, nizotra nakany Ambohimanambola, ary avy ao Ambohimanambola, makany Amerikasina ny fifaninanana tamin'ity androany ity. Teo amin'ny laharana voalohany, androany ny ekipan'ny Bonas Miangaly, nitondra ny fiara laharana faha-7, izy roa lahy ireto, izay nitondra ny Subaru classe M12, ny fempitona vitany 10 minitra 9 segondra. Teo amin'ny laharana faharoa, Itaina sy Tahina, nitondra ny Subaru Impreza classe M4, nitondra fiara laharana faha-5, navita fempitona 10 minitra sy 13 segondra. Teo amin'ny laharana faha-telo, ny ekipan'ny Willy sy Jacques, nitondra ny Subaru Impreza classe M12, tao anatin'ny fempitona 10 minitra sy 12 segondra. Itora ampitso sy ny alahady ny fifaninanana ary arahana mivantana amin'ny Kola FM ny vogadaloha rehetra. Ary arahinao amin'ny fandarana Mekamag ny alarobia ho avy izao ny fintana rehetra ao anatin'ity fifaninanana ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nifoanany Donald Trump ny fionana saika natao teo amin'ny sy Kim Jong-un ny 12 ny volana jona ho avy izao any Singapour. Nanamafy kosa ankilan'izay Korea Avaratra fa misokatra ny fifampiresana. Fanandina.
Fiaonana tokony ho nanatantara indrindra io fiaonana eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un io. Ny 12 Jona izao no ny fanomezan'ireo tonta fotoana hiaonana ny Singapour, saingy tsy mbola hisy aloha io fiaonana andrasany maro io. Tsy naniry ny andray io fanapa-kevitry ny filoha Amerikanina raha ny voalazany tamin'ny taratasy nalefany tamin'ny filohan'ny Korea Avaratra. Tena faly ny hiaona aminao any amin'io toerana io, saingy raha mahita ny atezerana sy ny fiambahambana asehonao tamin'ny fanambarana nataonao farany, everiko fa mbola tsy fotoana izao ny anaovana fiaonana na efa ela aza na ny manana izany. Taorian'ny volana maro nanaovana fifanantonana niova tampoka ny fomba fiteny nampiasain'i Donald Trump. Raha andro vitsy lasa izay nilazany hamitrana fihavanana ny tenany, ankehitriny ady indray ny resahany. Mananteny izahay fa zavatra tsara no iseho ho an'ny hoavin'ny Korea Avaratra, fa raha tsy izay no zava-misy, efa vonona tanteraka amin'ny fitaovam-piadiana izahay. Ora vitsy mialoha ny fanambarana nataon'ny Amerikana io anefa lazany any Korea Avaratra fa efa nosimbain'izy ireo ny toby fanaovan'izy ireo andrana nokleary ambany tany. Ny antso-mpanao gazety avy amin'ny tavaratra ihany koa Pyongyang amin'io fiaonana io anehoana amin'izao tontolo izao ny finiavan'izy ireo. Saingy raha ny voalaza ny manampaizana sasantsasany, efa ela ny tsy niasa intsony io toby fanaovana andrana nokleary io taorian'ny fihotsahany tunnel maromaro tany an-toerana. Samy naneho ny ahiahiny eo amin'ny fifandirana tampoka eo amin'ny Washington sy Pyongyang io na ny filohan'ny Korea Atsimo na ny lehiben'ny firenena mikambana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara atao tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.